eo amin'ny lafiny fizahan-tany kosa Mikorontana amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny birao misahana ny fizahan-tany ao Sainte Marie ao ny fanafoanana sy ny fanesorana ny birao teo aloha sy ny fametrahana ny delege ho solony no fototry izany nanome fepitoana ny tompon'andraikitra maefa ary izy ireo hitadiavana vahaolana aingana mialohan'ny irosona amin'ny fitokonana faobe lovaramanantso sikisiona kotondramanga tonga eto moa zany sorontegna ny mpandraraha ao Sainte Marie ny antony tongavanay eto moa zany no ny toejava misy ao Sainte Marie satria nanaitra ny ponina zany ny fanapahan-kevitra zay niraisy ny ministèren'ny tourisme amin'ny fagnafoanana ny direction régionale ny tourisme zay natao tao Sainte Marie amin'ny alalan'ny décret ministériel tamin'ny 24 février 2010 gaga moa zay hefa tamin'ny 12 novembre 2012 de tonga tany ny secrétaire général ministère ny tourisme nametraka délégué ka gaga zany ny ponina ao Sainte Marie fa indrindrandrindra moa ny pandraraha ary fizahan-tany satria tsy nampilazana akory ny pandraraha ary napetraka moa izy io fa pandraraha vitsivitsy moa zany no nanatrika anazy ito aminay zany fahitana an'izay femorana le izy satria efa nanana an'le direction régionale zay nefa navadika indray zany no délégué simple service zany ny fahitana azy ary ny olana anankiray zany fantatsika moa fa Sainte Marie zany nosy ka lasa iverina amin'le fasairanana taloha indray zany ny pandraraha zany andeha aty Fenerivo hiakatra jusqu'à aty Antananarivo amin'ny fanamboarana ny dossier d'ouverture zany sy ny fitsofitsony rehetra miaraka amin'izay